Bonjour à tous et bonjour aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Miarabantsika rehetra dia miaraban'ireo izay manaraka anabaka na mivantana ihany koa Et tous ceux qui nous suivront plus tard en ary ligne. ireo izay mbola hijery ao aorianao ao amin'ny manabaka Soyez tous les bienvenus. dia tonga soa ianareo rehetra Que le Seigneur nous bénisse. dia Amen. ny tombo hitantsika. Oui. Nous allons parler un peu aujourd'hui Hiresaka isika androany de comment vivre une vie chrétienne normale. hoe ahoana fomba hiainana fiainana kristiana araka ny tokony ho izy. Vivre une vie chrétienne normale. Miaina fiainana kristiana araka ny tokony ho izy. Si je dis une vie chrétienne normale, c'est parce qu'il y a une vie chrétienne qui n'est pas normale. Raha miresaka hoe fiainana kristiana izay araka ny tokony ho izy dia misy tsy izy Ça zany. veut dire qu'il y a une vie chrétienne, je dirais plutôt religieuse. Zany hoe misy fiainana kristiana izay mandeha amin'ny fombafomba. Et pour cela, je vais faire un petit rappel par rapport à ce que j'ai parlé la dernière fois. Dia hampatsiaka kely ny zavatra niresahako tamin'ny farany On a parlé du recensement que David avait fait, niresaka isika ny fanisam-bahoaka izay nataon'i Davida sans le consentement du Seigneur, izay tsy nankatoavin'ny tompo, et qu'il avait à choisir entre 3 fléaux, dia tsy naintsy nisafidy izy loza anankitelo. et il avait donc choisi d'être puni par la main du Seigneur, Dia nisafidy izy ny hoe ho ahitsy ny tanan'ny tompo, parce que le Seigneur, quand il corrige, quand il punit, c'est avec amour. satria ny tompo raha ohatra ka manitsy dia amin'ny fitiavana. Amen. Amen. Nous avons parlé de la vérité et la grâce, Ary niresakitsika ny fahamarinana sy ny fahasoavana, que Jésus est venu avec la vérité et la grâce. hoe Jesosy dia tonga niaraka tamin'ny fahamarinana sy ny Il fahasoavana. n'est pas venu avec la vérité seulement, Tsy tonga fotsiny izy niaraka tamin'ny fahamarinana ni avec la grâce seulement, na hoe tamin'ny fahasoavana fotsiny mais il est venu avec la vérité et la grâce. fa tonga izy niaraka tamin'ny fahamarinana sy ny fahasoavana. Nous avons vu que le Seigneur, il est bon, Ary hitantsika hoe tsara ny tompo, mais nous avons vu aussi qu'il est aussi juste. fa hitantsika ihany koa fa izy dia marina. Il est bon et juste. Izy dia marina sy tsara. Amen. Amen. Donc, pour revenir un peu à l'histoire de David, Ary raha hiresakitsika hiverina kely isika amin'ny tantaran'i Davida, lorsque David a pris conscience de son acte, rehefa tonga saina tamin'ny zavatra nataon'i Davida, il est allé à un endroit dia nandeha nakany amin'ny toerana anankiray izy, sur le mont Morija, tany amin'ny tendrombohitry Moria, où il s'est repenti, izay nibebaka tany izy il a demandé pardon au Seigneur, dia nifona tamin'ny tompo izy, il a dressé un autel dia nanamboatra altary izy, et il a rendu grâce au Seigneur. dia nisaotra ny tompo izy. Et c'est cet endroit-là Dia teo amin'ny toerana io où il a voulu acheter le terrain izay naniry izy nividy an'ilay toerana, ilay tany, pour bâtir un temple pour le Seigneur. mba ahafahany manorina tempoly ho an'ny tompo. Mais comme il avait versé beaucoup de sang, Fa noho izy nandatsaka raha be dia be le Seigneur ne lui a pas permis de bâtir son temple. dia tsy navelan'ny tompo izy anangana an'ilay tempoly. C'était son fils Salomon Fa ny zanany Solomona qui est venu bâtir ce temple. no nanangana an'izany tempoly zany. Où est-ce que ce temple a été bâti? Ary taiza io tempoly io no natsangana. Je répète, c'était sur le mont Morija. Averiko ihany teo amin'ny tendrombohitry Moria. Et je répète encore que c'est là où David s'était repenti. Dia averiko ihany teo i Davida no nibebaka. Donc c'est un terrain de repentance. Zany hoe toerana fibebahana zany io.
Mais c'est sur cette montagne de Morija aussi Fa teo amin'ny tendrombohitra Moria ihany koa qu'Abraham allait sacrifier son fils, no nitondrany Abrahama ny zanany ho atao sorona, qu'il avait fait un autel, nanao altara izy, mais que le Seigneur a pourvu fa ny tombo no et nanome que son fils a été épargné. dia avitra ny zanany. Donc c'est un endroit qui a vraiment une importance capitale Tena hoe toerana tena manana ny lanjany zany parce que c'est un endroit de repentance, un terrain de repentance, satria toerana tany fibebahana, mais c'est aussi un endroit qui nous rappelle fa le sacrifice que Jésus allait accomplir sur la croix. fa toerana ihany koa izay mampatsiahy antsika ny sorona izay ho ataon'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana, Parce que c'est par le sacrifice de Jésus satria tamin'ny alalan'ny sorona nataon'i Jesosy que nous avons été sauvés no namonjena antsika, à partir du moment où nous avons cru nanomboka tamin'ny fotoana izay ninoantsika et que nous nous sommes repentis de nos péchés. ary nibebaka tamin'ny fahotantsika isika. J'espère que vous me suivez. Mino aho hoe maharaka anahy nareo a. Alors, donc c'est pas un endroit qu'on a choisi comme ça au hasard, Izany hoe tsy toerana fidividina kisendrasendra fotsiny le mais izy c'est a, un endroit très symbolique fa tena hoe toerana manandany tantarany et qui a une signification particulière pour nous ary toerana izay misy dikany lehibe ho atsika et pour l'Église. sy ho an'ny fiangonana, Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. satria fiangonana dia tenan'i Kristy, C'est la famille de Dieu. ankohonan'Andriamanitra, Et pour faire partie de ce corps de Christ, ary mba ahafahantsika ho ao anatin'izany tenan'i Kristy zany a, il faut croire en Jésus, dia mila mino an Jesosy isika, se repentir de ses péchés mibebaka any amin'ny fahotana, et recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. dia mandray an Jesosy aho ho tompo sy mpamonjy ny tena manokana, Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ary rehefa mandray an Jesosy aho ho tompo sy mpamonjy ny tena ce n'est manokana, pas une prière qu'on répète, dia tsy vavaka averina fotsiny le izy, mais c'est une décision qui vient de notre intérieur fa tena hoe fanapaha-kevitra miainga avy ao anatsika, de tourner le dos au monde, tena hoe mamela an'izao tontolo izao any aoriana, d'abandonner la vie passée, mamela ny fiainana taloha, la vieille nature, ilay olona taloha, et marcher en nouveauté de vie. dia mandeha amin'ny fiainana vaovao, Marcher dans une vie nouvelle. mandeha ao anatina fiainana vaovao. Et là donc, on est greffé, Dia eo isika dia tafakambana on fait partie de la famille de Dieu. ary ao anatin'ilay ankohonan'Andriamanitra. Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 5, Paoly dia nanoratra ao amin'ny Efesiana toko 5 je pense que c'est le verset 32, eo amin'ny 2:30 il a dit que ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao. L'Église, c'est un mystère. Ny fiangonana dia zava-miafina, Et donc nous avons besoin de la révélation du Seigneur izany hoe mila ny fanambaran'ny tompo isika pour comprendre ce mystère. mba ahafahantsika matakatra an'io zava-miafina io. Nous avons besoin du Seigneur Mila ny tompo isika pour nous aider à décrypter ou à comprendre les choses de l'esprit. mba ahafahantsika matakatra ny zava-panahy, Notre petite tête et notre petite intelligence, ary ny lohantsika izay kely any sy ny fahalalantsika kely a, notre intelligence humaine ne peut pas comprendre le mystère de Dieu. ary ny fahalalantsika maha-olombelona dia tsy afaka matakatra ny C'est pour zava-miafin'Andriamanitra. cela que nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur Ary izay mahatonga antsika mila ny fanahin'ny tompo pour nous aider à comprendre les choses de l'Esprit. mba ahafahantsika matakatra ny zavatry ny fanahy, Et l'Église, elle est spirituelle.
Ary ny fiangonana dia zava-panahy, la maison de Dieu, ary ny tranon'Andriamanitra, une maison qui n'est pas faite de main d'homme. trano izay tsy natao ny tanan'olombelona, C'est un mystère. dia zava-miafiny. Donc, nous allons parler de la réalité de l'Église. Dia iresaksika ny maha-izy azy ny fiangonana, Dont nous sommes membres les uns les autres. izay isika rehetrarehetra ireo dia ao anatiny. Ce qu'il faut comprendre, Ary ny tokony ho c'est takatsika que l'Église, ce n'est pas un lieu physique. dia ny fiangonana dia tsy trano hita maso akory, toerana hita maso, Ce n'est pas ici. tsy ity ny fiangonana. Ça, c'est notre local de réunion. Ity dia toerana izay ivorintsika fotsiny. Mais l'Église, c'est toi et moi. Fa ny fiangonana dia zaho sy ianao, Nous faisons partie du corps de Christ. ary isika dia ao anatin'ilay tenan Kristy. L'Église n'est pas un lieu physique. Ny fiangonana dia tsy toerana hita maso, Et l'Église n'est pas un jour non plus. C'est pas un jour. ary ny fiangonana ihany koa dia tsy andro anankiray. C'est pas l'Église, c'est le dimanche. Ny fiangonana dia tsy hoe alahady, Non, ce n'est pas ça. tsy izay Parce que ce qu'on a toujours compris depuis toujours, satria zavatra azontsika hatramin'izay c'est que l'Église, c'est un endroit dia hoe ny fiangonana dia où toerana on se rend tous les dimanches izay andehanana isaky ny lahady pour chanter, mba hirana, pour faire de l'offrande, mba hanaovana pour fanatitra, écouter un message, mba hianoana hafatra, pour prendre la table du Seigneur, andraisana ny pour se fanasana saluer les uns les autres. Et c'est fini ifampiarabana, l'Église, on s'en va. dia tapitra ny fiangonana dia lasa. L'Église, c'est plus que ça. Fa ny fiangonana dia mihoatra noho izany. L'Église, c'est tous les jours. Ny fiangonana dia isan'andro. Amen. Amen. Nous sommes liés les uns les autres, Ary tsika dia mifamatotra pas le dimanche, isaky ny alahady, mais tous les jours. fa tsy isaky ny alahady fa isan'andro. Tous les jours. Isan'andro. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Ary tsika dia mifandray isan'andro. Nous sommes en communion avec le Seigneur tous les jours. Ary tsika dia mifandray amin'ny tompo isan'andro. Votre vie nous intéresse Ary ny fiainanareo dia mahaliana anay. et notre vie vous concerne. Ary ny fiainanay dia tokony mahakasika anareo. Parce que nous sommes une famille. Satria tsika dia ankohonana La anankiray. famille de Dieu. Ankohonan'Andriamanitra. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des membres isolés. Ary tsika dia tsy tena izay tafasaraka. Ouais. Donc, quand il y a un membre du corps qui s'isole, Fa rehefa misy momba ny tena anankiray izay qu'est-ce qu'il tafasaraka devient? dia lasa ohatry ny ahoana izy? Il meurt. Maty izy. Il meurt. Mofaty izy. Les membres sont faits pour appartenir à un corps. Fa ny momba ny tena dia natao hitambatra amin'ilay tena. Amen. Amen. Et c'est ce que nous sommes. Ary izany isika. Donc, nous faisons partie de ce corps Izany hoe ao anatin'ilay tena iray isika, parce que nous nous sommes repentis de nos péchés satria isika efa mibebaka any amin'ny fahotantsika. et maintenant nous marchons dans une nouveauté de vie. Dia amin'izao isika dia mandeha ao anatina fiainana Mais comment vaovao. se fait justement cette nouvelle vie? Fa ohatry ny ahoana izany fiainana vaovao izany? Nous allons prendre notre Bible Andray ny baibolitsika isika dans le livre de Jérémie, chapitre 18. ao amin'ny bokin'i Jeremia toko fahavalo ambin'ny folo. Jérémie, chapitre 18, on va lire à partir du verset 1. Jeremia toko fahavalo ambin'ny folo andiny voalohany. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: Izao ny teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles.
mitsangana ka midina ho any amin'ny tranon'ny mpanefy tanymanga ary any no ampandrenesako anao ny teniko. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il le trouva bon de le faire. Dia nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefy tanymanga aho ary indro nanao ny asany teo amin'ny ankodina fanaovana izy ary raha simba ny vilany ataony araka izay mazana miseho amin'ny tanymanga eny an-tanan'ny mpanefy dia ataony vilany hafindray arak'izay tiany izy mpanefy tanymanga anaovana azy. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ny mpanefy tanymanga. Ity va aho ry taranak'Israely, ho Jehovah. Indro toy ny tanymanga eo an-tanan'ny mpanefy azy dia toy izany ianareo eo an-tanako ry taranak'Israely. Vetivety eo dia milaza firenena sy fanjakana, ongotako sy azerako ary horavako. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Nefa raha miala amin'ny ratsy izany firenena noteneniko izany dia anenenako kosa ny loza izay nokasaiko hamelezako azy ary vetivety kosa aho dia milaza firenena sy fanjakana ahoriko sy amboleko. Nefa raha manao izay ratsy eo masoko izy ka tsy mihaino feoko dia anenenako kosa ny soa izay nolazaiko anasoavako azy. Alors, ici, le Seigneur a parlé à Jérémie, son prophète. Teto ny tompo dia nresaka tamin'i Jeremia izay mpaminaniny. Il a dit, lève-toi et descends. Ary niteny tamin'izy hoe mitsangana dia midina. Lève-toi, Mitsangana, c'est-à-dire prends une initiative, ny dikan'izany hoe mandraisa fanapa-kevitra. prends une décision, Mandraisa fanapa-kevitra, sors de là où tu es mivoa amin'ny toerana izay misy anao io et descends. dia midina. La parole ne dit pas, va dans la maison du potier. Izy miteny dia tsy milaza hoe mandehana any amin'ny tranon'ny mpanefy tanymanga Mais descends dans la maison du potier. fa hoe midina ao amin'ny tranon'ny mpanefy tanymanga. Abandonne ta position. Elao le toerana misy anao, Sors de là où tu es mivoa hoe eo amin'ny toerana izay misy anao et rabaisse-toi, dia midina ianao humilie-toi. manetreteny ianao. Donc il parle là d'une attitude de cœur, Izany hoe miresaka izy eto toe-po qu'il avait besoin de s'abaisser, hoe tena mila midina izy il avait besoin de s'humilier mila manetriteny izy pour aller dans la maison du potier. mba handeha any amin'ny tranon'ny mpanefy tanymanga. Pour faire quoi? Mba hanao inona? La Bible nous dit, là je te ferai entendre mes paroles. Dia ny baiboly dia miteny hoe Toujours le any no verset. ampandrenesako anao ny teniko. Donc, l'attitude que Dieu a demandé à Jérémie, Izany hoe ny toetra izay nangatan'Andriamanitra c'est tamin'ny qu'il avait Jeremia besoin d'avoir un cœur disposé, dia hoe mila manana fo vonona izy, il avait besoin d'avoir un cœur ouvert, mila manana fo misokatra izy, il avait besoin de s'humilier pour pouvoir entendre la parole que Dieu voulait lui dire. hoe mila manana fanetreteny izy mba ahafahany maheno any teny izay holazain'Andriamanitra aminy. Amen. Amen. Il avait besoin de vider tout ce qu'il avait acquis, Tena hoe mila mana foana ny zavatra izay efa nianarany rehetra izy tout ce qu'il croyait savoir, izay nieritreretiny fa hainy rehetra s'humilier manetry-tena pour entendre ce que Dieu avait à lui dire. mba aheno izay zavatra holazain'Andriamanitra aminy.
Amen. Amen. Donc l'attitude que Dieu nous demande Zany hoe ny toetra izay angatan'Andriamanitra amintsika lorsque nous écoutons sa parole, rehefa mihaino ny teniny isika c'est de nous vider dia niana foana ny ao anatsika pour pouvoir l'écouter. mba ahafahantsika mihaino azy, Nous humilier manetry tena devant le Seigneur. eo anatrehan'ny Tompo. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jérémie est arrivé dans la maison du potier? Fa inona ny zavatra nitranga rehefa tonga tao amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga Jeremia? Parce que la parole dit que Dieu allait lui parler. Satria ny tenin'Andriamanitra dia niteny hoe Andriamanitra dia hiresaka aminy, Mais hiteny la aminy. suite, nous ne voyons pas Dieu en train de lui parler. Fa rehefa avy eo nefa isika tsy mahita an'Andriamanitra miresaka aminy. Mais il a vu une chose. Fa nahita zavatra anankiray Le izy. verset 3. Eo amin'ny andiny fahatelo. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Dia nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga aho, ary indro nanao ny asany teo amin'ny akodina fanaovana izy. Au verset 2, il avait dit, Teo amin'ny andiny faharoa izy je dia te fais entendre mes paroles. hoe ampandrenesako anao ny Mais au teniko. verset 3, il dit, Fa eo amin'ny andiny fahatelo izy dia miteny il voyait le potier en train de travailler sur un tour. hoe nahita ny mpanefy tanimanga izy izay nanao ny asany teo amin'ny akodina fanaovana. Vous savez, Dieu a plusieurs manières pour parler. Hitanareo Andriamanitra dia manana fomba be dia be Il peut ahafahana utiliser miresaka amintsika. n'importe qui, n'importe comment pour parler. Afaka mampiasa olona izy, afaka mampiasa zavatra izy ahafahana miresaka Il amintsika. peut utiliser des situations pour nous parler. Afaka mampiasa toe-javatra izy hiresahany amintsika. Et là, le Seigneur était en train de parler à Jérémie à travers ce potier. Dia teto ny Tompo dia niresaka tamin'i Jeremia tamin'ny alalan'io mpanefy tanimanga io. Donc il a vu le potier en train de travailler. Ary nahita an'ilay mpanefy tanimanga izy teo ampiasany. Je ne sais pas si vous avez déjà vu directement ou à travers des vidéos comment travaille un potier. Tsy haiko na efa hitanareo mivantana na hoe tany anaty vidéo hoe ohatry ny ahoana fomba fiasana mpanefy tanimanga Il zany. prend de la boue, Maka an'ilay tanimanga izy il le pose sur un tour dia apetrany eo amin'ny le fiodinana iny izy et ça tourne. dia ahodina le izy Et à mihodinkodina. mesure que ça tourne, Dia rehefa mihodina le et izy il travaille la boue, dia miasa eo amin'ilay tanimanga izy. petit à petit la boue monte Dia tsikelikely dia miakatra ilay tanimanga et il forme un vase. dia lasa mavita vilany anankiray na vazy anankiray. C'est comme ça comment le potier travaille. Dia ohatran'izay ny fomba fiasan'ilay mpanefy tanimanga. La maison du potier, avant d'aller plus loin. Alohany andehanantsika lavidavitra kokoa ny tranon'ny mpanefy tanimanga. C'est qui le potier? Ary iza moa ilay mpanefy tanimanga? Et c'est quoi cette maison du potier? Ary inona ilay tranon'ilay mpanefy tanimanga? Vous vous rappelez sans doute comment nous sommes faits. Tadidinareo tsara hoe inona nanamboarana antsika? Si nous lisons Genèse chapitre 2, Ary rehefa mamaky eo amin'ny bokin'ny Genesis toko faharoa isika, nous verrons qu'il y a eu, la Bible dit qu'il y a eu une rosée ou une brume, on va lire Genèse chapitre 2. andao vakitsika ao amin'ny Genesis toko faharoa, Le verset 6. Voilà. teny andiny 6 et 7. fahaenina sy fafito. Mais une brume s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nefa nisy zavona niakatra avy tamin'ny tany ka nandena ny tany rehetra, ary vovotany no namoronan Jehovahandriamanitra ny olona, ary nofofon'ny fofonaina mahavelona ny vavoniny, dia tonga olombelona izy. Donc il y a une vapeur qui s'est levée de Zany la hoe terre. nisy zavona niakatra avy tamin'ny tany. Donc la vapeur s'est montée, ça a fait une rosée. Dia rehefa niakatra ilay zavona dia lasa tonga rano ilay izy Et avec cette rosée, Dieu a mélangé avec la poussière. dia niaraka tamin'io ando dia nafangaron'Andriamanitra niaraka tamin'ny Ça fait de la boue. dia lasa tonga fotaka ilay Et izy. c'est avec ça qu'il a formé l'homme.
dia tamin'ny alalan'izay no nanamboarany ny olombelona. Mais après, il a insufflé dans les narines un souffle divin. Fa rehefa avy eo dia ny fofonaina tamin'ny vavotiny. Donc la matière avec laquelle Dieu a fait l'homme, Zany hoe ny fitaovana izay nampiasain'Andriamanitra c'est une matière qui vient de la terre. dia avy amin'ny tany. C'est seulement le souffle qui vient de Dieu, qui vient d'en haut. Fa ny fofonaina no avy amin'Andriamanitra avy any ambony. C'est pour cela que lorsqu'il reprend son souffle, Zay no mahatonga hoe rehefa alainy indray ny fofonainy qu'est-ce qui se passe? dia inona ny zavatra L'homme trano meurt dia maty ny olona. et la chair redevient à la poussière d'où elle est venue. Dia nofo dia miverina amin'ny vovoka izay niaviany any. Donc, revenons à l'histoire du potier. Dia andaontsika hiverina eo amin'ilay tantaran'ilay mpanefy tanimanga. Donc, Dieu a dit à Jérémie d'aller dans la maison du potier. Andriamanitra teny tamin'ny Jeremia hoe mandehana any amin'ny ilay trano mpanefy tanimanga. Ce potier, c'est Dieu. Ary io mpanefy tanimanga io dia Il Andriamanitra. lui dit d'aller dans la maison de Dieu. Ary niteny taminy izy hoe mandehana any amin'ny tranon'Andriamanitra. On va voir, il y a deux maisons de Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Ho hitantsika fa misy karazana anankiroa ilay tranon'Andriamanitra. Cette maison en question, c'est l'Église. Fa ity trano izay ndresana tety dia fiangonana. Dieu dit à Jérémie d'aller dans l'Église Ary Andriamanitra dia niteny tamin'ny Jeremia hoe mandehana ao amin'ny fiangonana pour voir comment le potier, Dieu, comment il travaille. mba hitan'ilay mpanefy tanimanga azy Andriamanitra hoe ohatrany ahoana fomba fiasany. Toi et moi, nous sommes l'argile entre les mains du potier. Ary zaho sy ianao dia isika ilay tanimanga eo an-tanan'ilay mpanefy tanimanga. Il est en train de travailler en moi, en toi, en chacun de nous. Dia izy dia miasa ao anatiko ao anatinao ao amintsika tsirairay Nous avy. sommes dans sa maison, l'Église, Ary eo amin'ny tranony isika dia ny fiangonana. et il est le potier, Dia izy ilay mpanefy et il est en tanimanga. train de travailler. Dia izy dia eo ampiasany izy. N'oublions pas que lorsqu'on a commencé à lire le livre de Jérémie, Ary azo adonona fa rehefa nanomboka namaky ny bokin'ny Jeremia isika Dieu a dit à Jérémie, je vais te faire entendre ma parole. dia niteny tamin'ny Jeremia Andriamanitra hoe ampandrenesiko ny teniko ianao. Dieu travaille en chacun de nous, d'abord à travers sa parole. Andriamanitra dia miasa ty anatsika tsirairay avy voalohany indrindra ny aloha amin'ny alalan'ny teniny. Mais il a aussi d'autres moyens de travailler en nous et de parler en nous. Fa manana fomba hafa ihany koa nefa izy hiasany ao anatsika sy tenenany amintsika. Lorsque nous avons une disposition de cœur, Rehefa manana fovonina isika nous nous humilions dia manetry tena sous la main puissante de Dieu. eo ambany tana maherin'Andriamanitra Nous nous vidons de nous-mêmes dia manafonany et amintsika nous laissons Dieu nous parler. dia mamela ny tompo hiresaka amintsika. Il nous met sur un tour Dia apetrany eo amin'ilay fiodinana isika et il travaille. dia miasa izy. Mais qu'est-ce qui se passe avec le potier? Fa inona ny zavatra mitranga amin'ilay mpanefy Le tanimanga. verset 4 nous dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, et il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Ary eo amin'ny andiny faefatra izy dia milaza hoe ary raha simba ny vilany ataony araka izay mazana miseho amin'ny tanimanga eny an-tanan'ny mpanefy dia ataony vilany hafa indray arak'izay tian'izay mpanefy tanimanga anaovany azy. Revenons à l'histoire du potier pour mieux comprendre. Andao itsika hiverina eo amin'ilay tantaran'ilay mpanefy tanimanga Le mba potier, ahafahantsika il mahatakatra prend bebe la kokoa. boue, Maka an'ilay tanimanga izy il travaille sur le tour, miasa eo amin'ilay fiodinana et le izy tour, il tourne. dia miodikodina ilay fiodonana eo zany Et la boue aussi tourne. dia ilay tanimanga koa Mais miodikodina lui aussi, il est en train de travailler la boue. fa izy koa dia miasa amin'ilay tanimanga. Alors toi et moi, Dieu nous met sur un tour. Zany hoe zaza ianao Andriamanitra dia mametraka antsika Il eo travaille en amin'ny nous. dia miasa eo amintsika izy. Imaginons que c'est toi et moi qui sommes la boue et qui sommes travaillés par le Seigneur. On tourne, on tourne, on tourne. Eritrereto hoe zaza ianao ilay tanimanga azy eo tanan'ny tompo dia miodina Qu'est-ce sady qui se miasa passe? izy. Inona ny zavatra On a mitranga? le vertige. Maloloha isika On ne comprend rien. tsy mahazo ninina Le isika Seigneur permet des situations dans notre vie. ary ny tompo dia mamela toe-javatra eo amin'ny fiainantsika. Parfois, nous ne comprenons rien. Indraindray tsisy ninina takatsika Nous ne nous comprenons pas nous-mêmes. tsy azontsika ilay izy Nous ne comprenons pas les autres.
tsy azontsika koa ny Nous ne hafa comprenons même pas Dieu. ary tsy azontsika koa ary Nous nous andriamanitra posons des questions. dia mametraka Nous fanontaniana nous isika demandons où est Dieu dans tout ça. dia manontanytsika hoe fahaizandriamanitra ao anatin'izao Pourquoi telle situation? fa maninona misy Pourquoi zavatra ceci? zao Pourquoi fa cela? maninona misy an'izao fa Parce maninona qu'on est misy sur an'izao le tour de Dieu. satria tsika eo amin'ilay Il est en train de fanodinan'andriamanitra travailler dia miasa izy et nous ne comprenons rien. dia tsy mahazo Parce que le ninina isika Seigneur nous fait tourner par des situations. satria ny tompo dia manodikodina antsika amin'ny alalana toe-javatra Amen. amen Il arrive des moments où l'argile, dia indraindray misy fotoana le le tanimanga vase ne réussit pas. le vilany tsy mety na simba Ça ne se passe pas comme le potier veut le faire. ary tsy araka le eritreretan'le mpanefy tanimanga azy ny zavatra mitranga La boue a sa volonté. satria le tanimanga io dia manana ny sitrapony J'ai ma volonté. za dia manana ny Et Dieu sitrapony a sa volonté. dia Andriamanitra manana ny Dieu sitrapony veut me faire comme lui il veut, Andriamanitra te hanao arak'izay tiany mais moi j'ai mon raisonnement. fa za dia manana ny fomba fisainako Qu'est-ce qui se manokana passe? inona ny zavatra Ça mitranga ne réussit pas. dia tsy mety le izy simba le izy Mais ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que Dieu n'abandonne jamais. fa ny zavatra tsara amin'Andriamanitra dia izy dia tsy mba mamotsitra mihitsiny Nous sommes secoués, ahotskotsina isika nous avons une croix à prendre, à porter. misy azo fijaliana izay tokony hoentsika Nous avons besoin de comprendre ce que nous ne comprenons pas, ary mila matakatra isika izay zavatra tsy takatsika comprendre ce que nous n'arrivons pas à comprendre, matakatra n'izay zavatra tsy ho takatra isika parce que la pensée de Dieu, ce n'est pas notre pensée. satria ny fisainan'Andriamanitra dia tsy fisainantsika Les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. ary ny lalan'Andriamanitra dia tsy lalantsika Nous avons des forteresses en nous. ary tsika dia misy fiarovana mafy ao anatsika Nous avons des raisonnements en nous. ary manana fomba fieritreretantsika Et nous isika cherchons à discuter avec Dieu. dia miezaka tsika iresaka Et le vase ne amin'Andriamanitra réussit pas. amin'Andriamanitra dia lasa simba le vilany Qu'est-ce qu'il fait? dia inona ny ataony Il en refit un autre vase, dia mamerina manamboatra vilany vaovao comme izy il le trouva bon de le faire. araka izay tiany anaovana azy Parfois, on peut se demander, mais pourquoi un tel est comme ça? Pourquoi Dieu a fait telle chose à un tel et pourquoi pas moi? indraindray tsika manontany hoe fa maninona Andriamanitra manao an'izao amin'ny hafa fa izy tsy manao an'izany amiko Ça peut arriver, hein? mety misy zany a Romains chapitre 9. romanina toko fasivy On va lire le verset 20 et 21. romanina toko fasivy a andiny faharoapolo sy faraky amby roapolo Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur, un vase d'usage vil? tsy raha lehilahy fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra izay zavatra noforonony va anao amin'izay namorona azy hoe nahoany ianao no nanao ahy toy izao ny mpanefy lany va tsy manam-pahefana amin'ny tanimanga ka ny vongany iray ihany no anaovany zavatra samihafa ny iray ho ajaina ary ny iray ao atao tsinotsinona Dieu est souverain. ary Andriamanitra masy mandidy Il fait ce qu'il veut comme il veut. dia manao izay tiana atao izy arak'izay tiana anaovana Il veut azy faire de chacun ce qu'il veut que nous soyons. ary izy dia manao ny tsirairay arak'izay tiana anaovana antsika Mais c'est à nous de relâcher, fa anjarantsika no mamotsitra de le laisser faire ce qu'il veut comme il veut. ary mamela azy manao izay tiany arak'izay tiany Il fera de Fali ce qu'il veut faire de Fali, ary faly ataony amin'izay tiana anaovana amin'ny mais faly jamais il ne fera de Fali comme Tsouri. ary izy dia tsy hanao amin'ny faly tahaka ny tsioro mihitsy Et c'est là où nous avons besoin de vivre dans le contentement.
Ary eo a ny ahatonga antsika tokony hiaina ao anaty fahononana. d'accepter ce que nous sommes, Anaiky a am'izay maha izy antsika, d'accepter ce que le Seigneur veut faire de chacun d'entre nous. ary manaiky a izay tian'Andriamanitra atao a amin'ny tsirairay Et de ne avy pas antsika. faire des comparaisons entre X, Y et Z. Ary tsy hanao fanoharana ny amin'ny tsirairay, Parce que chacun est unique. satria ny tsirairay a dia manokana. Chacun est sur le tour de Dieu. Ary ny tsirairay avy a dia eo amin'ilay fihodinan'Andriamanitra, Dieu le travaille comme il veut. dia miasa arak'izay tiany aminy ny tompo. Et ce qu'il fait en chacun est Anza- différent de ce qu'il fait avec un autre. Ary ny zavatra ataony amin'ny tsirairay avy a dia hafa, ny zavatra ataony amin'ny anankiray a dia hafa noho ny ataony amin'ny anankiray hafa. Donc on ne peut pas faire de comparaison. Izany hoe tsy afaka manao fanoharana Pourquoi un isika, tel ceci, pourquoi un tel cela? fa manina ihany na ohatr'izao dia fa manina ihany na ohatr'izao. Amen. Amen. Toi et moi, nous sommes sur le tour de Dieu. Fa zaho sy ianao a dia eo amin'ilay fanodinan'Andriamanitra, Il veut nous travailler, dia hiasa amintsika izy, faire de chacun de nous ce que lui, il veut. ary hanao antsika tsirairay avy a araka izay tiany. On est secoué. Vohotsokotsina Il y a des isika, situations qui arrivent dans notre vie misy toe-javatra izay tonga eo amin'ny que fiainantsika, nous ne comprenons pas, ary rehefa tsy mahatakatra que nous ne isika, pouvons pas comprendre. rehefa tsy mahatakatra isika, Peut-être nous ne comprendrons jamais, ary mety tsy ho azontsika mihitsy arany. mais une chose est sûre, Fa ny zavatra azo antoka, nous comprenons qu'il est Dieu, fa ho azontsika hoe izy qu'il est Andriamanitra, notre Seigneur, izy ny il tompontsika, est notre Père, izy ny raintsika, il sait ce qu'il fait. dia fantany izay ataony. Si moi je ne sais pas ce qu'il fait, Raha zaho tsy mahafantatra izay ataony a, je sais que lui, il sait ce qu'il fait. fa fantatra hoe izy mahafantatra izay Et qu'il tokony est mon ataony, Père, ary izy ny raiko, et je lui fais confiance. dia matoky azy a. Amen. Amen. Entre les mains du Seigneur, nous sommes entre les mains du Seigneur. Ary isika dia eo an-tanan'ny tompo, Et il est en train de nous modeler dia eo ampamolavolahanantsika izy à sa manière. amin'ny fombany. Pourquoi? Satria maninona? Pour que nous ayons de la valeur à ses yeux. Mba ahafahantsika misy vidiny a eo anatrehany, Vous voyez- eo masony. Un diamant, par exemple. Hitanareo ohatra ny diamondra, Généralement, le diamant, c'est un gros morceau. matetika ny diamondra dia vongana ngezangeza, Mais vous savez ce que l'on... Mais généralement, quand nous voyons les diamants, ce sont des petits morceaux, une toute petite pierre sur une bague. fa nefitsika rehefa mahita diamondra dia ohatrany hoe vato kely fotsiny a mipetraka eo ambonina Et peratra. cette petite pierre, elle a beaucoup de valeur. Fa io vato kely io a dia misy lanjany, misy vidiny be dia be. Mais vous savez, avant d'arriver à ce petit minuscule pierre Dia nefa fantatrareo hoe ahafahany alohan'ny hatongavana amin'io vato kely io a, qui a beaucoup de valeur, izay misy lanjany lehibe a, ça a été d'abord un gros morceau. dia tena hoe vongany ngeza be aloha ilay izy. Un gros morceau qui a été taillé. Vongana ngeza be a izay nkapohana, namboarina, nkapohana Jusqu'à devenir un tout petit morceau. mandrapatonga an'ilay izy a tena hoe apahany kely. Le gros morceau n'avait pas de valeur. Le vongana ngeza be iny a dia tsy nisy lanjany. Mais quand il est travaillé, Fa rehefa niasana ilay izy a, il est dépouillé de sa nature. tena hoe nesorina taminy a maha izy azy Il a, est dépouillé de son état brut. nesorina taminy a le toetrany voalohany a, Il est devenu petit. dia lasa kely izy C'est a, là qu'il a une très grande valeur. dia lasa tonga manana lanjany lehibe Et izy. c'est ce que nous sommes entre les mains du Seigneur. Dia ohatr'izany koa isika eo an-tanan'ny tompo. À partir du moment où nous restons dans notre état brut, Amin'ny fotoana itsika mijanona eo amin'ilay toetra voalohany a maha izy nous azy itsika, refusons d'être travaillés, tsy manaiky niasa isika, de nous charger de notre croix, tsy manaiky hitondra azy de fizalitsika, renoncer à nous-mêmes. andany tenatsika, Nous n'avons pas de valeur. dia lasa tsy misy lanjany isika. Mais lorsque nous acceptons d'être taillés par le Seigneur, Fa rehefa manaiky asan'ny tompo isika, que le Seigneur nous retire de notre état brut
Ary ny tompo a manala antsika amin'ilay toetra antsika voalohany a nous ne devenons rien, dia lasa tsintsinina isika nous ne sommes rien, tsintsinina isika nous sommes dépouillés de tout notre être, ary ny foanana ny maha izy atsika de rehetra toute notre personne. ny maha olona atsika rehetra Nous renonçons complètement à nous-mêmes. ary mandany tena atsika Et isika c'est là où nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. dia eo isika ny lasa manana lanjany a eo imason'ny tompo. Amen. Amen. Lorsque nous acceptons donc l'œuvre du Seigneur dans notre vie, Rehefa manaiky isika ny asan'ny tompo a eo amin'ny fiainantsika, nous acceptons la main du Seigneur en nous. manaiky a le tanan'Andriamanitra ao anatsika. Nous ne murmurons pas à travers les situations qu'il permet, Ary tsy momonitsika any amin'ny toejavatra izay avelan'ny tompo hitranga, parce que dans toutes ces situations, satria ao anatin'ireny toejavatra le ireny Seigneur veut toujours nous apprendre quelque chose. ny tompo a dia tia hampianatra antsika zavatra foana, Le Seigneur, il est là, il est à l'œuvre, ary ny tompo dia miasa il izy, travaille en nous miasa ao anatsika izy pour nous changer et nous transformer mba hanovana atsika à son image et à sa ressemblance. ho tahaka azy a hitovy aminy. Mais tout ce travail se fait dans la maison du potier. Fa izay asa rehetrarehetra izay nefa dia mitranga ao an-tranon'ilay Et la mpanefy maison du tanimanga, potier, c'est l'église. dia nefa ny tranon'ilay mpanefy tanimanga dia ny fiangonana. Et une fois que le travail sera fini, Ary rehefa vita ilay asa, une fois que le pot sera fini, rehefa vita ilay vilany a, on va l'amener dans une autre maison. dia hoentina any amin'ny trano hafa indray Quelle izy. est cette maison? Ary inona io trano hafa io? On va lire dans 2 Timothée chapitre 2. Amaky ao amin'ny Timoty faharoa tsika ny toko faharoa. De Timothée chapitre 2, on va lire le verset 19 et 20. Timoty faharoa toko faharoa a, andiny fahasivy ambin'ny folo a sy faharoapolo. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Kanefa ny fanorenana mafy a nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tompo-kase izao. Ny tompo mahalala ny azy, ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy, fa ao an-trano lehibe dia tsy ny fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy tany koa. Ny sasany ho membon-nahitra ary ny sasany alam-baraka. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Eo amin'ny andiny faraka amby roapolo a, koa raha misy olona manadio ny tena no afaka amin'ireny, dia ho fanaka ho membon-nahitra izy, efa no amasinina ka mahazo ho an'ny tompo, voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. On a parlé d'une première maison, la maison du potier. Ny resaka an'ilay trano voalohany sika, ilay tranon'ilay mpanefy tanimanga. La maison du potier, c'est un atelier, Ny tranon'ilay mpanefy tanimanga dia toerana fiasana. là où le potier travaille. Ao aminy no iasany a ilay mpanefy tanimanga. Mais ce potier, il a une maison. Fa io mpanefy tanimanga io a dia manana ny tranony. Il ne passe pas sa vie dans l'atelier. Izy any tsy mandany ny androny a ao anatin'ilay toeram-piasana. Il a un endroit pour travailler, Manana toerana mais il fiasana a izy sa a, propre maison. fa manana ny tranony ihany koa izy. Donc, nous avons vu le potier en train de travailler, Hitantsika fa miasa ilay mpanefy tanimanga. mais maintenant ici nous voyons qu'il y a une grande maison où il y a des vases. Fa eto indray tsika dia mahita ilay misy trano anankiray a izay misy vilany tany.
ces vases nous servent de décoration. Ary ny vilany tany ireny a dia natao a fanaingona, Il y a des vases qu'on achète très cher dans des magasins. ary misy a vilany tany izay tena vidiana lafo a any amin'ny toeram-pivarotana, Ils ont beaucoup de valeur. ary manana lanja lehibe izy ireo a. Et ces vases-là, on les met au salon. Dia ireny fanaka ireny a dia apetraka ao amin'ny trano On fandraisam-bahiny les a. met au salon à cause de leur valeur et de leur beauté. Parce qu'ils ont vraiment réussi. Apetraka ao amin'ny trano fandraisam-bahiny izy a noho ny amin'ny lanjan'izy ireo sy ny fahatsarana izy ireo satria tena nety be le izy. Mais il y a des vases qu'on ne pose pas sur le... Il y a des vases qu'on fait avec des petits seaux. Fa nisy fanaka izay natao a tamin'ny alalana siokely. Et il y a des vases qui sont faits à part sur la base de troncs d'arbres ou de troncs de cocotiers. Ary nisy fanaka izay natao tamin'ny alalana hazo a na hazona coco. Toutes ces vases, ils ont chacune leur place. Ary ireo fanaka tsirairay avy ireo a dia samy manana ny toerany. On ne va pas prendre un vase qui est fait avec un tronc de cocotier pour le placer au salon. Tsy hoe aka fanaka isika izay vita tamina hazona coco a dia ataontsika eo amin'ny trano fandraisam-bahiny Et a. prendre un vase de grande valeur et le mettre dehors. Dia maka fanaka izay tena misy lanjany lehibe a dia ataontsika ny ivelany. Chaque chose a sa place. Fa ny zavatra tsirairay avy a dia samy manana ny toerany. Le vase de grande valeur, on le met au salon. Ilay fanaka misy lanjany kokoa apetraka amin'ny trano Et fandraisam-bahiny ce a. qui a peu de valeur, on le pose par terre. Ary izy leo tsy manana lanja kokoa dia apetraka Et amin'ny ceux qui tany. n'ont pas de valeur, on les met dehors. Ary ireo tsy misy lanjany mihitsy a dia atao any ivelany. Même s'ils sont volés, ça ne pose pas trop de problème. Na dia misy mangalatra ary dia tsisy olana izany. Mais ceux qui sont au salon, Fa ilay ao anaty trano fandraisam-bahiny a, ils sont précieux. tena hoe sarobidy izy. Amen. Amen. Et dans une grande maison, Ary ao amin'ny trano lehibe anankiray a, là on parle de la maison de Dieu. ary retsika dia miresaka ny tranon'Andriamanitra. La finalité de l'œuvre que le Seigneur est en train de faire en toi et moi. Ary ny fiafaran'ilay asa izay ataon'Andriamanitra ao anatiko sy ao anatinao a. Le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Ny tompo dia niteny hoe andeha nomana fitoerana ho Et quand anareo. cette place sera déjà prête, Ary rehefa vonona izany toerana je izany a, viendrai vous chercher. dia hiverina akanareo. Vous serez avec moi, parce que là où je suis, vous y serez aussi. Ary hiaraka amiko ianareo satria any amin'izay misy ahy a no hisy anareo koa. Mais dans quelle place est-ce que nous voulons être dans cette grande maison de Dieu? Fa aiza ny toerana tiantsika hitoerana ao anatin'ny trano lehibe an'Andriamanitra io? Parce que cela dépend de comment est-ce que nous laissons le Seigneur travailler en nous. Satria miankina amin'ny hoe ohatry ny ahoana ny amela asika ny tompo a miasa ao anatsika Car izany. nous avons vu que dans Jérémie, Satria hitantsika teo amin'ny Jeremia, la masse, parfois, elle refusait, ilay tanimanga indraindray na ilay vilany a dia manday elle izy, résistait. manohatra izy. Lorsque la masse résiste, Ary rehefa manohatra izy a, le Seigneur en fait un autre. dia manamboatra hafa indray ny tompo. Lorsque la masse accepte, Fa rehefa manaiky ilay le tanimanga Seigneur le fait comme il le veut. dia manao a arak'izay itiavany azy ho azy ny tompo. Pourquoi? Satria maninona? Parce qu'il veut faire de toi et moi des vases d'honneur. Satria tiany a izaho sy ianao a ho fanaka ho membonahitra. Il veut faire de toi et moi des vases d'honneur Tiany a isika sy ianao ataony ho fanaka ho membonahitra dans sa maison. ao amin'ny tranony. Et voilà pourquoi il nous a donné l'Église. Ary izay nahatonga azy a nanome antsika ny fiangonana. Encore une fois, l'Église, ce n'est pas le dimanche. Averiko ihany a ny fiangonana dia tsy ny alahady a, L'Église, c'est chaque jour. fa ny fiangonana dia isan'andro. Et nous sommes en communion les uns avec les autres tous les jours Ary tsika dia tokony ho tafaray amin'ny tsirairay avy a isan'andro pour nous édifier, nous encourager, mba ahafahantsika mifampandroso a sy mifampahery, prendre soin les uns les autres. mifampikarakara. Votre vie nous concerne Ary ny fiainanareo a dia mahakasika et anay, notre vie aussi vous concerne. dia ny fiainanay koa a dia Parce mahakasika que nous anareo. sommes une famille. Satria isika dia Dans ankohonana toutes les iray. situations que nous pouvons traverser dans notre vie, Ary eo anatin'ny toe-javatra rehetrarehetra izay mety andalovantsika eo amin'ny fiainana Dieu est là. dia eo Andriamanitra. Il n'est pas loin, Tsy lavitra izy a, il est là. eo izy. Et il veut faire quelque chose. Dia izy a te hanao zavatra. Mais il m'appartient
fa hoay a Il appartient à chacun de nous tsy ho antsika tsirairay avy de a le laisser faire son œuvre profonde dans notre vie no hoe anaiky a amela ny asany a lalina ao anatsika eo amin'ny fiainantsika ou de le résister. na anohatra azy. Amen. Amen. Puisse le Seigneur nous aider. Ny tompo ane a anampy atsika Parce que c'est ça la vie normale d'un chrétien. satria an'izay fiainana araka ny tokony ho izy a ho an'ny C'est kristianina. pas seulement venir à l'église dans un lieu de réunion le dimanche Tsy hoe tonga ao am-piangonana na toeram-pivoriana rehefa alahady et accorder 2-3 heures à Dieu dia manome an'ny tompo adondrona adiny telo eo a et le reste c'est à qui? fa ny ambiny a niza zany. C'est à moi? Ho ahy ve C'est ma vie? fiainako Je vais ve faire ce que je veux? manao izay tiako a ve Dieu, il est présent partout fa Andriamanitra dia eo foana n'aiza n'aiza et à tout moment. sy amin'ny fotoana Il rehetra. est très concerné par ma vie et ta vie. Ary izy a dia tena liana ny amin'ny fiainako a sy ny fiainanao. Il n'y a pas une partie qui m'appartient Ary tsisy ampahany a izay tokony ho ahy akory. et qui ne l'intéresse pas. Tsisy ampahany izay hoe ay a Tous les aspects de ma tsy vie, mahaliana azy fa ny fiainako rehetra ny tous lafi-piainako les rehetra aspects de notre vie ny lafi-piainantsika rehetra concernent Dieu. dia mahaliana Et il an'Andriamanitra. veut entrer. Dia te hitsofoka ao Il veut anatin'izany izy. travailler. Te hiasa izy. C'est ça notre vie normale. Ary izay a no tokony ho fiainantsika. La vie de chaque jour. Ny fiainana isan'andro. Toutes les situations que nous traversons Ny toe-javatra rehetra izay andalovantsika concourent pour notre bien. dia miara-miasa asoantsika. Amen. Amen. Dieu est là. Eo Andriamanitra. Dieu est là. Eo Andriamanitra. Dieu est là. Eo Andriamanitra. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Hiaraka hitsangana isika. Alléluia. Merci Seigneur. Misaotra Tompo.